Izao dia tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ry havako. Misaotra Jesosy fa tia ny ankizy sy ny tanora ianao, ary ankehitriny dia mbola sitraka aho ny ampianatra ny teninao ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ianao ane fanahy masina no ampianatra ary hitahiry ny teny ao am-ponay, ahazonay fahendrena hitoeranay amin'ny fahamasinana. Amen. Filazany tsara araka ny Lioka izay mofinaina androany, toko 2:20 dia ny 2:2 no angalantsika afatra amin'ity anio ity, arak'izay hitantsika eo amin'ny fandaharana. Hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ny tady izay amonoany an'i Jesoa. Tapany voalohany no alaitsika. Iarahantsika mamaky hoe 1, 2, 3. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ny tady izay amonoany an'i Jesoa. Isika zao efa nianatra ny atao hoe didy folo. Inona moa ny didy fa enina? Aza mamono olona, didy fa enina. Ny zavatra misy eto zao raha ity tantara ity, mpisorona mpanorandalàna mitady izay amonoana an'i Jesoa, mandika ny didin'Andriamanitra. Mpisorona sy mpanorandalàna nefa dia karazana mpitondra fivavahana tamin'izany andro ny Jesoa zany. Dia eritrereto hoe misy pastera zany ka manatrika eo Jesoa dia mitady hevitra amonoana an'i Jesoa. Zany no zavatra misy eto. Ny didy nefa efa nomena fa hoe aza mamono olona. Mampianatra antsika rankizy sy tanora ny Tompo amin'ny alalan'izany teny zany, fa tsy azo atao amin'ny mahazanaky ny avo indrindra antsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra isika ny mamono olona. Na toy inona zavatra hanovantsika izany, na amin'ny fiheverana zany vao mikasa fotsiny tsika, dia efa tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra. Misy ny famonoana olona kolaka dia ny fahatezerana ihany koa. Isika zany zao rehefa voatezitra amin'ny olona anankiray dia mitovy amin'ny mamono olona zany, araka amin'ny fampianaran'i Jesoa. Dia mitandrina mandrakariva isika mba ho mpankatoa ny didin'Andriamanitra. Amin'izay rehetra ataontsika dia kendreo mandrakariva mba tsy hahatonga ny hafa ho amin'ny famonoana isika, na inona zavatra misy eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, na ny ampianarana zany, na eny an-dalana, eny am-pilalovana, dia aza mikendry izay hahafaty ny namantsika fa hivery mandrakariva izay hasoa azy. Andeha hoe averintsika ilay teny hoe ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ny tady izay amonoana an'i Jesoa. Dia ahoana ilay didy fahenina teo? Aza mamono olona. Dia fanahy masany ampitoetra antsika amin'ny fahendrena mba hahatonga antsika hijoro tsara, mba tsy ho tahaka an'ireto mpisorona sy mpanorandalàna ireto isika. Hivavaka isika. Tompo, omeo anay mandrakariva ny fo feno fahendrena, mba hikendry ny ampandroso ny namanay, fa tsy sanatria mikendry ny hahafaty azy, na amin'ny teny zany, na amin'ny fihetsika rehetra izay ataonay. Dia ianao anie Tompo hamomba anay hatrany hatrany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy Tompo, fifaliana no entinay mitery sy mankalaza ny anaranao, fa mbola afaka hamaky sy hainy ny teninao, satria ny teninao dia fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny fanainao masina ane hiasa ny mpamaky ny teny, ahafahany manatanteraka izany. Ny hitondra ny hafatrao, ianao hialolana anazy, ka ny sitraka irery ihany no aoka ho voambarany. Ary ny vahoakanao izay miaina, sokafo ny fon'izy ireo, ary tsara ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hiaraka mamaky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky ny tantara voalohany, toko 7:20, ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Tantara voalohany, toko 7:20, ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita
dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary ankehitriny eto anatrehan'ny Israely rehetra, fiangonan'i Jehovah sy eto anatrehan'Andriamanitsika. Tandremisidiny io ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo rehetra, mba hatananareo ity tanysoa ity, sady avelanareo olovan'ny zanakareo mandimby anareo mandrakizay izy. Ary ianao, ry Solomona zanako, aoka ho fantatrao Andriamanitry ny rainao, ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto. Fa Jehovah dia mpandinika amin'ny fo rehetra, ary ny feritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia hita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia hariny mandrakizay. Koa mitandrema fa Jehovah efa nifidy anao, anao trano fitoerana masina dia mahereza ka mahefa. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:2, ny 1:1 ka hatramin'ny 4. Lioka 2:2, ny 1:1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa mbiakaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe Paska. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay hamonoan'i Jesosy, nefa natao ohatra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 lahy. Nanakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy, ka niresaka taminy ny amin'izay amadiana an'i Jesosy amin'ireo. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina araka ny epistily voalohany ho an'ny Timoty. Timoty voalohany, 2:1, 1:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy an'i Timoty tena zanako amin'ny finoana, fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy, raha hankany Makedonia aho mba handidinao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa, na hitandrina ny anganongano sy ny tantara-pirazanana tsy hitalany izay mahatonga ady hevitra, fa tsy hampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara, ary ny finoana tsy mihatsara velatsia, izay nivolian'ny sasany ka nanio amin'ny tarifoana izy, dia olona izay teo mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay topony. Amen. Ry Ray Masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ataontsika mpitsanganana ny hira 470 sy 700 ny 1:2.
ry havana malala rehetra mitompo ami'tombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika. Amin'ny fifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ny anarany jesosy kristy tompo no ny afahantsika miaona eto amin'izao toerana masina izao amin'izao herinandro masina izao. Ary dia misaotra sy mankasitraka ny mpitandrana sy ny fiangonana manontolo manome ny anjara ahafahana mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao talata ariva ao anatin'ny herinandro masina izao. Raha isika ry havana lay lioka toko 12 ny andininy faharoa. Lioka toko 12 ny andininy faharoa. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay amonony an' Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay amonony an' Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Raha ity tantara eto anatrehantsika ity ry havana dia azo apetraka eo amin'ny lafiny ara-tantara. Raha nandeha moa zany ny fiainan'i Jesosy alahadin'ny sapandro fy niakatra nakany Jerosalema izy dia nisy fifandonana. Nanomboka tao anatin'ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy teto ambonin'ny tany zany dia tena mafy ny fifandonana teo aminy sy ny jiosy, indrindra moa fa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny fariseo dia ny mafy. Raha ilay herinandro farany zany dia efa nanomboka zany tamin'ilay alahadin'ny sapandro fy ny antsoantso ny ankizy ny hoe hosana ampangino reo. Dia hoanao Jesosy raha mangino reo dia ny vato no iantsoantso. Dia efa nanomboka ny mafy tahaka an'izany. Dia nandeha indray tamin'ny andro manaraka an'iny dia eny an-dalana moa zany le niotosaloham-bary ny mpianatra dia ny hoe nahoana ny mpianatra ao no manao zay tsy tokony atao amin'ny amin'ny atalata no mandeha Jesosy sy ny mpianatra. Zavady fa mifandesiko ely fa andro talohan'iny le niotosaloham-bary. Dia eny an-dalana no mahita ny tempoly Jesosy sy ny mpianatra. Dia tao anatin'ny fiaonana tamin'ireo olony jiosy indray tamin'izany fotoana izany no nilazany Jesosy ilay andravana ny tempoly. Ny tempoly zay zavatra sarobidy indrindra amin'ny jiosy no lazainy Jesosy fa ho ravana dia atsangana ao anatin'ny atelony. Tsy azon'ny jiosy moa zany tamin'izany fotoana izany no hoe ny tenany no lazainy. Dia vokatr'ireny zavatra ireny no efa tena nampitombo ny atezerana sy ny aromotana raha ohatra ka zany no ilazana azy vao mijery an' Jesosy fotsiny dia efa lonilony. Ary eto amin'ity andin-tsoratra masiny ity zany no anatsoahantsika lesona fampieritreretana ho antsika. Satria ao anatin'io andininy anankiray io misy karazan'olona anankiroa ao anatin'izany. Eo ilay mikasa amonan'i Jesosy dia eto indray Jesosy eto andaniny ilay kasaina hovonoana. Maka ny toeran'ireto mpanoradalàna lohan'ny mpisorona ireto tsika ry havana dia misitona lesona ny hoe araka izany tantara rehetrarehetra efa mifanotona zany tonga amin'ity fikasana ratsy ity izy ireo. Ahoana izy teo? Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay amononan'i Jesosy. Raha misitona lesona amin'izany karazan'olona zany tsika ry havana, tsy maintsy fantarina aloha inona loatra re no dia tena nahatonga ny reto lohan'ny mpisorona reto ho tonga amin'izany fifofona ny ain'i Jesosy zany. Araka ny raisan'ny mpitandrina teo no hoe ireo olon'ireo fa iza moa reo? Ireo ane le mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany. Ireo le tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Dia nahoana izy ireo no tonga amin'izany dingana izany no hoe mitady izay amonona an' Jesosy? Inona loatra no dia tena nahatonga an'izany zavatra izany? Tsy maintsy fantaritsika izany. Ary rehefa fantaritsika izany ry havana dia misitona lesona isika ho antsika ankehitriny. Inona no nahatonga azy ireo hanao izany fikasany ratsy izany ry havana? Ny zava-misy teboka anankitelo fotsiny reto ry havana ho tany saika amintsika izay mifanindran-dalana amin'ity tantara ato amin'ny lioka ity. Hitantsika izany any amin'ny Jaona toko 10, Jaona toko 1:10. Ny anankiray voalohany aloha rehefa avy niteny an'ilay hoe andravana ny tempoly Jesosy le ndresantsika teo aloha dia nanomboka romotra ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Satria izao le nitenen'ny Jesosy fa niasa manahoana amin'ireny moa zany no hitorahanareo vato aho. Dia ahoana hoy ny jiosy? Tsy niasa tsara no hitorahanay vato anao
fa satria olona ihany ianao nefa milaza ny tenanao ho Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 10 eo amin'ny 7:30 misy an'izany. Olona ihany ianao nefa milaza ny tenanao ho Andriamanitra. Dia zay anankiray nahatonga ny reto loham-pisorona sy mpanorandalany reto hitady izay amin'nonan'i Jesosy, satria ity Jesosy ty amin'izy ireo, amin'ny lojikan'izy ireo dia mpiteny ratsy, mpanao blasfemo. Satria nahoana ny fisainan'i Jiosy dia tahaka an'izao ny hoe zany Andriamanitra zany dia tsy natao ho hitan'ny mason'ny olona zany. Zany Andriamanitra zany dia any ambony any, manerinerina any amin'izay toerana misy azy any, fa tsy afaka mifangaro aty anatin'ny olombelona aty, zany Andriamanitra zany. Fa raha misy olona mahita an'Andriamanitra dia mahita loza izy. Zany ny lojika ny Jiosy tamin'izany fotoana izany. Eto anefa Jesosy milaza ny hoe zason'ny ray dia iray ihany. Ary zany ny tena naharomotra an'i Jesosy. Zany hoe raha fehezina zany zany teboko zany dia ny hoe satria tsy nety tamin'ny lojikan'ny olona ny nataon'i Jesosy, ny fampianaran'i Jesosy dia mialy ianao, aleo fongorina ianao, aleo eliminena ianao, fa tsy mety aminay ianao. Zany ny zava-misy riavana. Ary dia zany indrindra no isotomantsika lesona ho antsika ankehitriny riavana ny hoe ianao zay mieritreritra, ianao zay mba manana eritreritra hiaraka amin'io Andriamanitra io, ianao zay manana ny fahazarana mivavaka amin'io Andriamanitra io, kanefa mbola mampiasa ihany koa ny lojikanao amin'ny maha-olombelona anao, aoka hitandrina ianao riavana. Fa sao dia tonga amin'ny plasiny reto mpanoradalana sy fariseo reto ny hoe rehefa mandeha ny fiainana, rehefa mandeha ny fiarahana miaina amin'Andriamanitra, ianao nieritreritra Andriamanitra nieritreritra dia hoe tsy zany noho izy Andriamanitra fa any tena tadiaviko aminao fa tsy di mihitsy mba ataovy zay sitrapoko, tsy riavana. Tsy zany no fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Ary zany ny tena tokony hitandremantsika raha ho tonga amin'ny fankahalana an'Andriamanitra tahaka an'izay nataonyreto Jiosy ireto isika. Ny hoe tadidio tsara fa ny lojika an'Andriamanitra tsy voatery hanaraka, tsy voatery hitovy amin'ny lojika antsika olombelona. Ka ny hoe rehefa tsy mitovy rehefa tsy tanteraka ny eritreretinao dia ny akala an'Andriamanitra ny tonga ao anatin'ny sainao, ny akala ny fiangonana ny tonga ao anatin'ny sainao, tsy riavana. Tsy zany noho izy fa ny lojika an'Andriamanitra tsy voatery hifanaraka amin'izay lojikanao. Hoy tsika ny hoe lojika ny Jiosy dia ny hoe zany Andriamanitra zany tsy voatery tsy azo atao hita maso mihitsy zany. Nefa eto Jesosy Andriamanitra tonga hita maso. Ko rehefa izay ve no tian'Andriamanitra atao, inona no azonao atao an'izany? Ny manaiky zany mandrakariva ny tokony ho toetrantsika olombelona riavana. Anankiray izay nahatonga ny Jiosy hankahalan'i Jesosy ka tonga amin'ity fikasany ratsy amonan'i Jesosy ity. Fa anisan'ny anankiray ihany koa ilay hitantsika ao amin'ny Jaona 10:12 manomboka eo amin'ny 7:7 eo. Nikondò reto olony reto tamin'izany fotoana izany ny hoe inona no ataontsika? Fa iny lehilahy iny manao fahagagana, ary ny olona rehetra dia mitombo isan'andro isan'andro mimpanaradia azy. Ao amin'ny Baiboly zany fa tsy mamorona. Zany hoe vokatr'ilay efikasité an'ity Jesosy ty zany dia le olona nanana ny plasy ngezabe teo aloha lasa takony, lasa ohatrany hoe delese. Ary dia zay indrindra nahatonga n'ilay fankahalana ho teraka tao anatin'ny fony izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ary zany indrindra ihany koa riavana, zany indrindra ihany koa ny tokony hitandremantsika tsiraray avy, indrindra fa ny fiangonana. Raha ohatra raisoka amin'ny lafiny anankiroa ny fampiarana ny hoe misy olona zavatra ny ainana, andehaka ohatra anankiray teo amin'ny zavatra ny ainana, nisy fiangonana anankiray dia nisy olona ndeha ataontsika hoe nanana ny plasiny tao amin'io fiangonana io, dia nandritra ny taona maromaro dia ireo olona anankiray na roa na telo no nanana ny toerany ngezabe tao anatin'ny fiangonana. Fa rehefa tonga kosa indray ny tompon'andraikitra anankiray na ny mpitandrina anankiray dia niezaka nanao ny fampihavanana mba tsy isin'izany hoe reto foana ihany no tompon'andraikitra lehibe atao anatin'ny fiangonana, fa reto ankilabao reto tsy voajery mihitsy, nandravany zany. Ary dia rehefa ravo zany lasa ny tombo be dehibe ny olona atao anatin'ny fiangonana, fa vokatra zany inona ny zavatra nisy? Teraka ny fialonana tato amin'reto karazan'olona vitsivitsy ireto hoe fa nahoana mihitsy moa
lay plasinay tahakan'izao no takomanao sy ny ravanao dia lasa ohatran'izao sotran'izao sotran'izao ny zavatra niseho tsy maintsy atao zay angoanana nyity paster ity zavatra misy zany ry havana ary zany ny tokony hieritreretantsika fiangonana fa sao dia sanatria tonga amin'izany zavatra izany isika menakavy raha ohatra hoe olombitsy isy ao anatin'ny fiangonana no resana fa ndeha ataontsika hoe ny fiangonana efizekemo manoloana n'ireo fiangonana be deaibe eto amin'izao tontolo izao ndraindray dia alay-panahy ndraindray dia latsaka ao anatin'ny fahadisona ny fiangonana samy fiangonana mifampialina rehefa tonga ny fotoana ka hoe iny eny fa mandroso be ny fiangonana tahaka izao fa ny fiangonana tahaka izao lasa mangingina na lasa ankilabao na lasa tsy hitantsony na lasa aria ny farany ambany ary tsy ryavana tsy zany no izy fa ny anjaran'ny fiangonana dia mijoro arak'izay mahafiangonana azy zay ka na inona ateraka zany fijoroana fahamarinana zany fa zao kosa nefa ny loha ny mijoro amin'ny fahamarinana ao amin'ny teboka faharoa zao no jerantsika an'izany tsy misy fiamorana zany raha mbola tena mijoro amin'ny finoanan'i Jesosy ny fiangonana fa lay fakapanahy mety ho tafalatsaka ny fiangonana no resahana ankehitriny hoe ndraindray tonga ao anatin'izany fialonana zany ny olona sasany na dia olo ny fiangonana izy rehefa mahita ny fahombiazana eny amin'ny olona sasany na eny amin'ny tompon'andraikitra sasany tsy ryavana eritreretantsika zany ao anatin'izao herinandro masina izao no hoe sao dia manaraka ny fanao ny reto mpanorad-dalàna sy fariseho reto isika rehefa tonjo ny zavatra tahaka izany teboka fahatelo le nahatonga ny fialonana be deaibe ny azo lazaina fa ho faranako amin'izay teboka fahatelo zay ny hoe tsy mahazaka fahamarinana inona le tsy mahazaka fahamarinana raha horasika tsy niraisana atao anatin'ny loha hevitra fa eo amin'ny perikopa mivakina tamintsika io ihany tsy mahazaka fahamarinana satria nahoana i Jodasy indray nyresana amin'izany ilay tantara eto mantsiny dia taorinan'ilay izy i Jesosy lay nientrano tao amin'ny vehivavy anankiray Maria moa voalazany amin'ny Jaona dia rehefa tonga tao Jesosy dia nosorany'ity vehivavy ity menaka manitra lafo vidy dia rehefa niteny i Jodasy ny hoe fa nahoana moa ity menaka sarobidy ity no ariripona sy lanilaniana foana tahaka an'izao fa azo namidy vola lafo be io dia nozaraina tamin'ny malahelo fa hoy ny Jaona ny hoe fa izy anefa no nitahiry ny vola ka dia satriny haka izay tao anatiny any amin'ny Jaona zany fa tsy mamorona fantatry Jesosy zany ary eo no nahatonga ny Jesosy nanitsy mivatana any Jodasy ny hoe avelaonareo izy inona toy ny tenin'i Jesosy na aiza no hitorinany soratra masina dia ho lazaina ihany koa zao nataondra vehivavy zao zany hoe i Jodasy tsy mba nametraka tsara sy mba nandamina tsara ny resaka mba hahafana manao mikajikajy isan-karazana fa nahitsy ny Jesosy nravany Jesosy bloqueny Jesosy amin'ny fikasany zany tsy tanteraka dia vokatriny ny nahatonga ny Jodasy tao anatin'ny fivoriana dia lasa mivoaka nangingina nandamin-draharaha tany amin'ny loha amin'ny mpisorona dia tao anatin'iny alarobia riviny no nanaovana fanekeny omenareo oatrinina zany hoe vokatry lay tsy fahazakana ny fahamarinana na nitsiny Jesosy azy nahatonga n'le fikasany ratsy tao anatin'ny fony dia indro fa tonga any amin'le fanolorana ny Jesosy tamin'ireto mpamadika ireto zany ihany koa zavatra manahirana amin'ny olona ankehitriny ry havana io tsy fahazakana fahamarinana io dia mahatonga ny fakapanahy sy ny lolopo rehetrarehetra mety hahamony ny olona any amin'ny fariafo solofary ary zany ny tokony isotomantsika lesona ry havana amin'izao vanim-potoana izao no hoe ndrao dia ianao no tahaka izany ndrao dia isika tompona andraikitra ty amin'ny fiangonana no tratran'izany toetra ratsy tsy mahazaka hitsy tsy mahazaka fahamarinana zany fotoanan'ny herinandro masina zao fotoanan'ny karemy zao tokony heritreritra isika tokony andiny tena isika ao anatin' zany zavatra rehetrrehetra tantaraina amintsika izany na ny tsy fanekenao ny lojika an'Andriamanitra fa ny lojikanao ihany no heverinao fa azo tanterahana eto amin'ny fiainana ity na ny fialonanao mahita ny fahombiazan'ny olona sasany na ny tsy fahazakanao ny fahamarinana vokatry ny anitsiny ny soratra masina anao na ny anitsin'Andriamanitra anao na ny anitsiny ny fiangonana anao ka tsy zakanao zany dia hiteraka lonilonina hiteraka fakapanahy ao anatinao zavatra tokony andiniantsika tena daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'izao
herinandro masina izao. Zany ry havana no fampieritrretana hoe tapany voalohany zay. Fa tapany faharoa kosa ry havana dia fampahiresana sy fanomezatoky. Nde mba aka amin'ny plasiny Jesosy kosa indray tsika ry havana. Aka amin'ny plasiny Jesosy tsika. Eto amin'ity voalaza ity dia le hoe misy mitsonokonina, za tsy hiteny hoe coup d'état, misy mitsonokonina zany zay anao misy manao complot any ambadimbadika any, anao zay samborana, anao zay azahoana sambobelona an'ity Jesosy ity. Fa voalaza ny soratra masina eto, ahoana ny famaranana n'ilay andiny soratra masina mivakitsika tamin'ny teo, ary ny lohany mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady zay aminona any Jesosy, nefa natahotra ny olona izy, nefa natahotra ny olona izy. Iza moa ty Jesosy ty? Ity Jesosy ty ry havana, raha tsy ahivina kely, akoatra n'ilay hoe Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao, dia azo vakiana sy azo jerena amin'ny lafin-javatra tahakan'izao ihany koa izy io, no hoe io Jesosy io, lay irak'Andriamanitra, lay zanak'Andriamanitra, ny rany hitsofoka teto amin'ity zao tontolo izao ty. Fa efa fantatra tany am-piandohana ny faratsiny lay zao tontolo izao anirahana azy, ary efa fantatra tany am-piandohana ny hafarany ny fiainany, fa tsy maintsy fahoriana, tsy maintsy fahafambaraka, tsy maintsy famonoana eo amin'ny azo fijaliana no hiafarany ny fiainany. Efa fantatra de ny meloa zany, efa fantatra de ny meloa zany. Kanefa tanterahana ihany le programa, nalefa ihany ny fanirana, de tonga teto amin'ity zao tontolo zao ihany ity Jesosy ty. Fa rehefa tonga teto izy, tsy mba nikivalavala, zafady amin'izany fomba fiteniko zany, tsy mba nikivalavala, zany hoe tsy mba nanao raharam-pihavanana maloto tamin'reto olony reto, tamin'reto jiosy reto ity Jesosy ty. Na de mafy azy, alay fisaratsaina nge zany mahazo an' Jesosy zany, isaky ny mihetsika, vao mandeha ny resaka de mifandona, vao mandeha ny resaka de midona, vao mandeha ny resaka de fifanoerana. Zany ny zavatra misy, mafy ny pression nahazo an'ity Jesosy ty. Fa tao anatin'izany io Jesosy io de nijoro hatramin'ny farany, hoe zay nany raha ny ray ihany no ataoko, zay asaina ambarako no ambarako, fa tsy problema zay vokatra zany. Zany io Jesosy io, zany hoe na de mafy aza ny fifandonana, na de mafy aza ny pression teo amin'ny Jesosy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, tsy mba tao anatin'ny Jesosy ny hoe alora angah mitady raharam-pihavanana, fa de aiza ve de isika ve de ifandona isan'andro reo, alora angah ifandamina. Tsy tao anatin'ny sain'i Jesosy zany, tsy tao anatin'ny programany Jesosy zany, fa rehefa marina de marina, rehefa mahitsy de mahitsy, rehefa zay de zay, ary tsy novany ny programany missionany zay natongavany teto amin'ity zao tontolo izao ty. Rehefa tahak'izany io Jesosy io, de eo amin'izay Andriamanitra, ary zany no toky sy fampahirezana ho antsika fiangonana ny hoe ry fiangonana, ry olon'Andriamanitra, ry olon'ny fiangonana, aza matahotra ijoro amin'ny fahamarinana ianao, aza matahotra hanambara ny fahamarinana ny filazantsara ianao, aza laim-pana hanova ny filazantsara mba hietiety amin'ny mpiaino azy sy mipandray azy ianao. Fa rehefa marina de marina, rehefa mahitsy de mahitsy, rehefa filazantsara de filazantsara, fa tsy misy filazantsara amboamboariny zany. Rehefa tahak'izany ianao de afaka manome toky anao ny tompo, rehefa tahak'izany ianao de afaka manome toky anao ny soratra masina hoe misy fetrany any ny fikasany ratsin'ilay satana te hamiraviranao, misy fetrany any ny fikasany ratsin'ilay masina na ny devoly zany te hanao raim-bavanao, safady amin'izany fomba fiteniko zany, tsy vitany zany rehefa mahasamy joro amin'ny fahamarinana ianao. Satria nahoana lay fahasahinao mijoro tahaka ny nasainy Jesosy nijoro zany, hitan'Andriamanitra zany, de asian'Andriamanitra fetrany, asian'Andriamanitra fetrany ny fahefan'ny satana, tsy ahafahany mikitikitika anao. Ary zany lay tenin'i Jesosy hoe ary na de nisy singambolonareo aza de ahoana, tsisy ampaninina anareo zany. Zany fa saingy zao kosa zay olona mahasamy ijoro amin'ny fahamarinana, zay olona mahasamy manao an'izany, zany no idiran'Andriamanitra atsehatra ny fiainany.
ka fiezin'Andriamanitra na dia ilay satana fahavalo azy. Ary zany ry havana no entina mampahery antsika ny hoe aza matahotra mijoro amin'ny fahamarinana ianao, aza matahotra mijoro amin'izay fantatra ao fa tena filazantsara marina tokony hijoroana ianao, aza miahotra amin'izany, aza matahotra amin'izany. Fa misy olona izay irahan'Andriamanitra eto mantsiny, iza zany zao niaro an'i Jesosy, iza no nahatonga an'ilay fifofonany an'i Jesosy tsy ho tanteraka. Ray aloha ny vahoaka, ray aloha ny vahoaka. Raha ohatra zany ka tsoroky dia ny hoe ianao rehefa samy joro amin'ny fahamarinana, ianao rehefa samy laza ny marina, ianao rehefa tena mahasamy laza n'izay masony rehetra. Ary zany moa ilay fahamarinana resahan'ny soratra masina ny hoe misy karazany roa fahamarinana, ny ray fahamarinana izay tena asain'Andriamanitra hijoroan'ny fiangonana, ary io fahamarinana izay tena asain'Andriamanitra hijoroan'ny fiangonana io dia tsy maintsy mety amin'ny fiarahamonina, tsy maintsy mety amin'ny be sy ny maro. Izay karazana fahamarinana roa izay dia lasa arofanina ho anao azy izany rehetrarehetra izany. Ka rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao, lasa ny vahoaka ihany, ny vahoaka ihany dia efa ao an-damosinao. Ohatra fotsiny le ohatra nyresahana tany am-piandohana tany no hoe tsy maintsy atao izay anonganana n'ity paster ity, fa rehefa natao ny fifidianana ho raisin-tanana sa tsy ho raisin-tanana. Pasteranareo koa moa fa vorai-tanana raha tsy diso ho raisin-tanana sa tsy ho raisin-tanana. Ay alao atao izay tsy raisin-tanana ny paster io dia mandeha daholo ny lobina rehetrarehetra. Fa rehefa mandeha ny latsabato lany foana ihany ny eny. Zay le hoe misy fetrany ihany ny fahefan'ny satana amin'ny olona izay mahasamy joro amin'ny fahamarinana. Ary reo vahoaka miara-mitakosina amin'ireo ihany no ataon'Andriamanitra fitaovana, ataon'Andriamanitra fitaovana iarovana azy. Kanefa tsy ireo ihany fa ny tompona andraikitra amin'ny fanirahana koa dia tena manana anjara lehibe, manana toerana lehibe amin'ny fiarovana ny olon'Andriamanitra. Tahaka n'izay niarovany an'i Jesosy. Efa fantatra aloha zany zao fa ny hoe tsy maintsy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, zay nefa voasoritra hatrany am-piandohana. Fa tsy ho amin'ny talata masina mihitsy, tsy ho amin'ny alarobia masina mihitsy, fa efa misy programa momba an'izany. Dia tsy maintsy arovan'Andriamanitra ny olona mba ho tanteraka soamantsara izay voalaza ny soratra masina. Tsy maintsy arovan'Andriamanitra Jesosy mba tsy ho faty melohan'ny fotoana, fa tsy maintsy amin'izay fotoana efa nanoratana azy. Zany ny fahaizany eo Andriamanitra io, zany ny fahefany eo Andriamanitra io. Dia azo ny atao aminao ihany koa zany, azo ny atao aminao ihany koa zany no hoe tsy misy olona matahotra an'Andriamanitra zany, tsy misy olona mahasamy joro amin'ny fahamarinana zany kanefa avelan'Andriamanitra ho virivirain'ilay ratsy eny. Tsy marina zany, tsy marina zany, fa ny olona tena mahasamy joro amin'ny fahamarinana dia arovan'Andriamanitra, asian'Andriamanitra fetrany ny fahefan'ilay ratsy, tsy ahafahan'ilay ratsy mamiravira azy. Ary zany ny toko ho antsika ry havana, ry fiangonana. Aza menatra milaza ny fahamarinana ny soratra masina, aza menatra mijoro amin'ny fahamarinana ny filazantsara, fahambarao zany, torio zany. Ary azalaim-panahana mbamboatra n'izany hoe zany zao ny tadiavin'ilay olona ao aminay, zany zao ny tadiavin'ny fiarahamonina, filazantsara mba mandokandoka filazantsea, tsy zany no izy, fa rehefa filazantsara dia filazantsara. Ary rehefa samy zany ianao, zay vao hitanao ny herin'Andriamanitra. Fa raha ianao no alaim-panahy amin'ilay niresahako teo aloha teo no hoe amboamboarina mba azahoana inona dokadoka sy ny karazana, dia tsy manana fahefana aminao tsy manana fahefana hiaro anao Andriamanitra amin'izany toetra anao zany. Fa ny olona marina, ny olona mahasamy joro, zany no arovan'Andriamanitra zany. Ary zany ry havana no afatra anankiroa izay noentina ho antsika notsoahana tao anatin'izao amin'ny soratra masina izao. Ny anankiray voalohany, raha naka ny toerany reto lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna isika dia ny hoe mitandrema fa sao latsaka ao anatin'izany toetra ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna izany tsika ny hoe alaim-panahy hialona izay mahita fahombiazana, alaim-panahy anohatra an'Andriamanitra rehefa tsy metimety amin'ny eritreritra ao, alaim-panahy hiala sy anohatra rehefa tsy zakanao ny fahamarinana izay toriana sy anotsinanao. Tsy ry havana, aoka andiniantsika tena izany toetra izany. Fa ny ampaherezana antsika kosa na ny hoe sahi miazona ny fahamarinana, sahi miazona ny fahitsiana tahaka n'izay nataon'i Jesosy, fa ao anatin'izany no irovan'Andriamanitra anao. Ary ny asain'Andriamanitra miaro anao ihany dia ny vahoaka izay lina
ny vahoaka zay mangetaeta fahamarinana tahaka an'izay fahamarinana notorian'i Jesosy. Ao anatin'izany dia ireo ihany no ataon'Andriamanitra fitaovana hiaro anao. Ary indrindraindrindra moa ny tanan'Andriamanitra mitsotra zay tsy ho hitan'ny masonao, tena miasa koa Andriamanitra miazona anao. Koa aza menatra, aza matahotra, aza misalasala amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana araka ny filazantsara. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra iny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'izao talata masina izao. Misaotra Tompony amin'ny fitiavanao anay, ianao izay nijoro tamin'ny fahamarinana ary tsy mba niara niombonota tamin'ny mpanao meloka. Mampianatra anay no Tompo tamin'ity anio ity, ny amin'izay tokony hijoronay hatrany mba tsy ho latsaka amin'ny toetra ratsy ny reto mpisorona sy mpanora-talàna izay matimatim-pahefana, very tompontsoa ary tsy mazaka ihany koa ny fahamarinana toy ny an'ny Jodasy. Tompo, misaotra noho ny amin'ny teninao. Ankehitriny ianao anay fanahy masina tsy ala aminay, mba azonay mijoro mandrakariva ho vavolombelonao Jesosy, tsy atahotra ny hilaza fahamarinana, tsy atahotra ny fampiororona sy izay mety ho fandemen-tsaina maro samihafa. Satria nahoana Andriamanitra velona, Tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany no mampijoro anay, izay iankina ny fonay, iorena ny finoanay. Da io ary Tompo ny fiainanay isan'andro, indrindra ny anjara fanompona tandrify anay tsirairay avy. Ianao ane anome anay mandrakariva ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina, azonay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay omenao anay, hijoronay amin'ny fahamarinana, hijoronay ho vavolombelon'ny filazan'ny tsaranao Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Izay rehetra ataonay ny na amin'ny teny na amin'ny asa, ianao mandrakariva no mibaiko anay, satria raha ny herinay sy ny fahalalanay ny maha olombelona anay dia tsy hahefa na inona na inona izahay raha tsy eo ianao fanahy masina. Ianao ane Tompo, anovanay olom-baovao ahajoro mandrakariva eo anatrehanao. Izay rehetra mahasoa anay Tompo, tanterao araka ny alehibe nindrafonao. Raha misy faharofo eo aminay, omeo tanjaka sy fahasalamana. Raha misy mandalo ady sarotra ny amin'ny fijahan'ny toetra mahamay, ampijoro mandrakariva ho vavolombelonao isehon'ny voninahitrao, ampaherezo. Ary raha misy izay mitoetra amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, ampaharitra azy amin'izany anenao Tompo, mba isehon'ny voninahitrao eo amin'ny fiainany. Ho fiombonanay, akambanay izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao an'iny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny Hosaina sahazao anay, ary mamelana elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Aoka isika hitsangana ka hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekemponoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy tohy mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy izany lahatokana tompontsika, izay nitotonona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria fijiny, nijara nanapaka ny potiplato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefiny, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tohy, avy ao ny viany ny tsara velona sy ny maty. Mino fanahy masina, mpiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fimbonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty,
ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny alatsinainy masina hatramin'ny alakamisy masina dia amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Ny alakamisy masina dia isy fidirana indroa, ka ny voalohany dia amin'ny 12 ora sy sasany atoandro, ary ny faharoa kosa dia amin'ny 5 ora sy sasany hariva. Samy misy fandraisana fanasan'ny tompo avokoa ireo. Ny zoma masina dia amin'ny 5 ora hariva. Amin'ny alahadin'ny Paska 5 aprily dia miditra amin'ny 9 ora sy 4 ny fanompoam-pivavahana voalohany, ary amin'ny 7 ora sy sasany ny faharoa. Ny tompona anjara anio talata dia ny tsanta, ny Dorkasy, ny Estekezandriny ary ny Fipizeda. Ny alarobia dia ny Sampaty, FDL ary ny sampana sekoly alahady. Ny zoma dia ny AFF, ny FMK, FVF ary ny SAFIF. Hitondra ny hafatra Rahampitso, ny mpitandrina Razaka Arivony, Charlot Patricien, toniany ny sampana sekoly alahady Foibe FJKM. Toy ny fanao isan-taona dia mahatsiaro ireo lolohan'ny fiangonana isika ary manolotra fanomezana ho azy ireo ny alahady Paska. Koa misy ny fandraisana fanomezana isan'andro mandritra ny herinandro masina ery amin'ny paravon, ery aoriana no anaterana izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Raisoa ny tsodrano izay atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Jehova no mpiaro-nao, Jehova no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba melenao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova hiaro-nao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fananao izy. Jehova hiaro-nao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Samy mipetraka riavana, samy manao vavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miraro foantsika rehetra riavana, samotain'Andriamanitra. Raha pitso indray ny fotoanantsika.